eo amin'izay tontolony politika izy any dia tamin'ity androany ity dia nanatateraka valandresaka tamin'ny mpanao gazety ny mpikambana ao amin'ny antoko politika leader Fanilo ny vohitra nandritra izany ary fa tsy marina ny filazana fa arava ity antoko ity. Vaky ny ady eo amin'ny samy mpikambana eo anivon'ny antoko politika leader Fanilo. Namoaka fanambarana gazety nataona mpikambana amin'ny leader Fanilo ahitana Nandriamatomana Sesoa Velomandroso izay nilaza fa rava amin'ny Brafobe n'ity antoko ity. Kitrano trano nanasokajin'ny ekipa ny Manase Sesoa Velomandroso ny fanolorana ny vadiny filohan'ny antenimieram-pirenena ho lohalistry ny kandidat leader Fanilo tao Antsiranana. Antony izay nentin'izy ireo nanalanany tamin'ny andraikitra mahafiloha nasionaly ny antoko leader Fanilo Nandriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy izay filohan'ny antenimieram-pirenena. Manoloana io fanambarana io dia napiaka-peo ary nanao fanambarana teo anatrehan'ny mpanao gazety ireo mpikambana amin'ny leader Fanilo ireto. Laza izy ireo fa tsy rava amin'ny fohy be ny antoko leader Fanilo. Amin'ny mampanao politika anay mijoro ny bureau national ny antoko leader Fanilo mamita ny adidy napetraky ny mpikambana rehetra aminy. 5 taona ny fanarahana voasoratra anatin'ny sata mifehy antoko voasoratra anatin'ny fifehezana 5 taona dia hovitaina ny 5 taona. Raha manam-panirina ny namana hafa tia zony tokoa zany mampikambana azy. Mbola te handray adidy izy amin'ity fikambanana ity dia amin'izay fotoana zay izy amin'ny 7 sy arivo volana Desambra andray zany izy mirotsaka andray. Comité d'orientation, organe de conception, de contrôle et d'arbitrage est composé de tous les membres fondateurs, non démissionnaires et non exclus. Manaraka, les anciens membres du BNC cooptés. Dia le doyen d'âge préside le comité d'orientation. On a un comité d'orientation, notre philo. Il y a des mampantans saadwe, les oula milazaz au philo, un comité d'orientation, mais ils n'ont pas ton indite, je coule l'indite. Dien la zain manaraka, telombin fulu tebkaru. Le comité d'orientation s'érige en conseil de discipline lorsqu'il est saisi d'un dossier introduit par le secrétaire général national après consultation du BNC. Zaloué s'érige jour au conseil de discipline ici, raha ni secrétaire général national réfam mi vourine ni bureau national de coordination mi tunda ni dossier ini anem zero zaino andai 13.3 le mode de fonctionnement du CO est décrit par le règlement intérieur aussi. 13.4 les membres du comité d'orientation assistent de droit aux réunions du BNC. Zaino voilà anatelitia règlement intérieur et statut si similazat fawea ni conseil comité d'orientation dia manana faifan hampitsahatra amin'ny asany ni bureau national de coordination. Mikesika amin'ny fisafidianana candidat leader Fanilo tamin'ny fifidianana lolona dia milaza amin'ny bureau national leader Fanilo fa nandalo sivana ny candidat rehetra ary noho ny vadiny Nandriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy mpikambana ao amin'ny leader Fanilo no olona fantatra any avaratry ny nosy no nanolorana azy ho lohalistry ny leader Fanilo ny fanazavany. Ny leader Fanilo izay nahazo vato 7.4 isanjato ny vato manan-kery raha mivokatra vonjy maika navoaka ny CENI ary mety ahazo toerana ireo nivon'ny antenimieran-doholona.